Ialana tsiny fa tapaka 2 minitra ny sary. Miditra amin'ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra ary tsika zao araka ny jerena farany de hoe novonjentsika mba anana fiainana mandrakizay ary le fiainana mandrakizay de hoe alala an'Andriamanitra. Mbola manamafy an'izay ihany koa ny Kolosianina 3:10 manao hoe efa nitafianareo ny maha-olom-baovao izay no avoazina amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary azy. Hitanareo, rehefa ao amin'ny Kristy dia raha misy olona ao amin'ny Kristy izy dia olom-baovao. Rehefa nitafianareo maha-olom-baovao io dia avoazina ho amin'ny fahalalana tsara ny endrik'izay nahary azy, fahalalana tsara an'Andriamanitra zany. Novonjentsika mba alala an'Andriamanitra fa tsy anaraka fombafomba fotsiny. Amin'ny ankapobeny nefa dia izay ny tena ataon'ny olona hiezaka hanao an'izao na izao. Galatiana 4:7 dia manamafy an'izany hoe taloha fony tsy mbola nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay Andriamanitra tsy izy. Io zany dia mipetraka tsara mihitsy ny hoe rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy izy no atao ary reny dia mitady fombafomba foana. Ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo kanefa tsy zany fa izy no mahalala anareo. Zay mihitsy hoe raha ny tena marina dia Andriamanitra no mahalala antsika. Izy no mitia antsika voalohany, izy no manana firaisana amintsika dia izy no namonjy antsika. Ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo nefa tsy zany fa izy no mahalala anareo. Koa nahoana ianareo no miverina indray amin'ny fanompoana ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy dikany. Io fanompoana ny abidi-pianarana malemy sady tsy misy dikany io ilay fombafomba fa nany fombafomba tany amin'ny testamenta taloha ary dia ao anatin'izany izay mety fombafomba rehetra sy ezaka rehetra ataontsika mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Ny 1:10 moa dia milaza izy hoe inonareo abidi-pianarana malemy sy tsy misy dikan'ireo andro, volana sy fotoana ary fotoana ny tandremanareo fatra. Matahotra ny aminareo fandrao ny sasatra foana taminareo. Zay zany le izy hoe rehefa mitandrina andro tsika zay no manahirana atsika. Ohatra eto zany mampatahotra hoe sao dia tsy mahalala an'Andriamanitra akory, sao dia tsy converti akory ary ny olona tahaka izany dia reraka fotsiny i Paoly sy ny mpitoro filazantsara. Mbola manamafy an'izay fa fampitahana ny fombafomba sy fahalalana an'Andriamanitra zay ny Hosea 4:9 hoe satria famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra dorana manontolo. Eto zany ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra dorana manontolo eny baikon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha saingy ireny le abidi-pianarana malemy sy tsy misy dikany. Zay no lazainy azy. Ka raha reny ny atao fombafomba tsy tian'Andriamanitra reny mihoatra ny famindrapo. Tsy reny tadiavin'Andriamanitra ho ataontsika fa ny fahalalana an'Andriamanitra. Famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà ary fahalalana an'Andriamanitra no sitrako kokoa no ny fanatitra dorana manontolo. Zay. Ka inona avy ary ny vokatra izay tsy fahalalana an'Andriamanitra izay akoatra n'le fanaovana fombafomba teo voalohany dia adalana. Miteraka adalana eo amintsika ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Ny Jeremia 4:1-20 dia milaza an'izany tsara mihitsy. Jeremia 4:1 adala ny olona satria za tsy mba fatany. Rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao dia adala ozy izy. Zaza tsisy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy kinga izy fa ny anao soa kosa tsy fatany. Tanareo, ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra zany dia kinga manao ratsy fa tsy mahavita manao soa satria tsy mahalala an'Andriamanitra. Ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra koa dia fandringanana no mahazo azy. Fandringanana. Tesaloniana 2:7-7 rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy tompo mba amin'ny anjeliny mahery. Rehefa iverina zany Jesosy amin'ny afo midedadeda maly zay tsy mahalala an'Andriamanitra.
ho valiny zay tsy mahalala an'Andriamanitra, zay tsy manaiky ny filazarany tsara ny Jesosy tompontsika. Ireny olo reny no hiaran'ny fahamalina marina dia fahaverezana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny. Tanareo ny olona hiaran'ny fahaverezana mandrakizay dia ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra. Ty haitsika tsara ty fitondratena ratsy, vokatra ny tsy mahalala an'Andriamanitra koa dia io tsika manao fitondratena ratsy io, satria raha vao tsy fantatsika Andriamanitra dia manao ratsy foana tsika. Le Jeremia 4:20 teo, vokatra zany manao ratsy zany. Hosea 4:1 ka hatramin'ny 5. Miaino ny tenin'ny tompo ianareo zanak'Israely, fa manana ady amponin'ny tany ny tompo, satria tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany. Tanareo raha vao tsisy fahalalana an'Andriamanitra sy fitiavana an'Andriamanitra ary firaisana amin'Andriamanitra eo amin'ny tany dia manana ady amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Fa fanozonana sy lainga, famonoana sy alatra ary fijangajangana kosa, eny manao akeriny izy ary tsy mitsahatra mandatsa-dra. Ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra dia manozona, mandainga, mamono, mangalatra, mijangajanga, manao akeriny izy ary tsy mitsahatra ny mandatsa-dra. 5, ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Tanareo hainareo nge zany, haitsika zany hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana, fa tsy te halala tsika na izany azy. Satria nandany fahalalana ianao dia ho laviko tsy ho mpisoroko intsony. Le mpisorona mihitsy nge le olona le mpampianatra tenin'Andriamanitra, mpampianatra lalàna. Fa rehefa tsy te halala an'Andriamanitra izy dia laviko tsy ho mpisoroko intsony ianao izy nanadiny ny lalàna an'Andriamanitra ao ianao ka dia mba hadinoko kosa ny zanakao. Ay ny zavatra ataon'Andriamanitra. Tia ingezabe resaka hoe rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao, ratsy foana ny fitondrantenanao, ratsy foana. Romanina 1:20 ka hatramin'ny 2:30 zao. Ozy izy, reto olona reto zany le jentilisa lay tsy mbola nisy nitory. Romanina 1:20, jentilisa mbola tsy nisy olona nitory tamin'ny mihitsiny. Dia zao no lazainy hoe na dia nahalala an'Andriamanitra azy izy. Aika ny jentilisa mbola tsisy nitory io rehefa mahita ny zavaboary izy dia tokony mahafantatra an'Andriamanitra. Ka na dia nahalala an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary azy izy dia tsy mba nankalaza azy arak'izay mendrika ho an'Andriamanitra sady tsy mba nisaotra azy, fa tonga zavapoana izy tamin'ny fisainany ary ny maizina ny fony dombo. Nandoka tena hoendry izy ka tonga adala. Tanareo ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia ny solomy sary maneho olombelona tsy mety loha sy vorona mba amin'ny biby manatongotra efatra ary zava-manaina mandady sy ny kisaka. Solomy sampy zany, zay mahatonga an'ireto mpanompo sampy. Fa aika ny olona mpanompo sampy ary nahalala an'Andriamanitra ihany fa tsy te halala. 4:20 satria tsy te halala an'Andriamanitra ianareo dia zany nanoloran'Andriamanitra azy. Natolotra Andriamanitra ho amin'ny filany fony, ho an'ny fahalitoana mba hifanalany voninahitra amin'ny tenany avy. Nosoloany lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanompo ny zavatra, nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Nanompo sampy izy zany. Zay ny problema. Ary Andriamanitra mihitsy nanolotra azy ho an'izany satria izy tsy te halala an'Andriamanitra. Toy izy antsika ihany, izany no naloran'Andriamanitra azy amin'ny filandratsy mahavoafady. Tolotra Andriamanitra amin'ny filandratsy mahavoafady, fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanao amin'ny vovon-janahary ho amin'izay tsy fanao, dia toy izany koa ny lehilahy namelo amin'ny fanao amin'ny vehivavy izy ka mamay amin'ny fampielany samy lehilahy. Ny fanao izay mahamenatra izy ireo ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valon'izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Ny homosexualité io zany dia satria tsy te halala an'Andriamanitra ny olona dia atolotra Andriamanitra ny amin'ny homosexualité. Rehefa tsy te halala an'Andriamanitra ianao. 20 jereo tsara, fakỳ tsara, miadana tsara le izy dia tratratro daholo tsika rehetra. Tsy maintsy misy mahatratranao atona kely ary. Jereo tsara, nataon'ny olona tsinitsinina ny mahalala an'Andriamanitra. Zay. Raha vao tsy te halala ianao, ataon'ny olona tsinitsinina ny mahalala an'Andriamanitra
ka izany na nyloran'andriamanitra azy hoentin'ny sainy brioka mba voatarika anao ny tsy tokony atao. Inona avy? Tonga feno zao tsirariny, aratsiana, fitiavakarena, alozana isan-karazany. Isan-karazany zao tonga mpialina, mpamon'olona, mpiantsiady, mpamitaka, mpanao otripo, mpanelitsao. Zany rehetrarehetra ao vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra daholy. Tonga mpanaratsy olona, mpakahalan'Andriamanitra, etika ambidisy toerana, préare, mpiavinavina, mpamoron-dratsy, tsy manaikiray aman-dreny, tsy manam-pahalalana, tsy azo itokisana, tsy mifaditrovana, tsy mahay miatra. Zany rehetrarehetra zany mivokatry ny tsy fahalalan'Andriamanitra. Rehefa tsy te halalan'Andriamanitra ianao ka raha voaresaka hoe taima hoe momba an'Andriamanitra dia aza tonga, io ny vokany. Ozy hoe mendrika ho faty ny olona manao an'izany dia nefa sady izy sady tsy manao, sady manao izy no makasitraka ny manao ihany koa. Didim-pitsaran'Andriamanitra zany ozy izy dia mendrika ho faty ny olona tokony hanao an'izany. Zay zany ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Manaraka vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra koa religiosité. Toy le teo ihany le hoe manaraka fombafomba fotsiny, fa religiosité lasa mpanaraka religion ny olona rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra. Inona ny ataon'izany olona mpanaraka religion zany? Romanina 10:1 ka hatramin'ny 4. Ry rahalahy, ny riny foko sy agnatahako amin'Andriamanitra ho any reny dia famonjena. Fa vavolombelony reny fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy araka ny tsy fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy dia nitady hanamarina ny tenany ka tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy ny farany lalàna ho fanamarinana izay rehetra mihiny. Lakarina kely ty. Zao ny lazain'ny Paoly. Rehefa mitodika any amin'le jiosy mpiray tanindrazana aminy izy, ho an'ny reny ozy izy, le jiosy mpiray tanindrazana aminy resahany. Dia ozy izy hoe tena mivavaka ozy izy, tena mangataka, tena maniry mafy mihitsy mba hamonjena Andriamanitra n'izy ireny, fa tsy manam-pamonjena le mpiray tanindrazana aminy. Fa inona nefa ny ataony ozy izy? Vavolombelony reny dikany hoe vavolombelony reny dia zako ohatran'ny zareo reny taloha. Tena ohatran'ny zareo mihitsy taloha. Fa mazoto an'Andriamanitra saingy tsy araky ny fahalalana. Zany daholo ve ny ankamaroan'ny kristianina eto Madagasikara. Mazoto raha ho an'Andriamanitra, alahady feno daholo fiangonana rehetrarehetra io, fa tsy araky ny fahalalana. Tsy mahalala an'Andriamanitra. Inona ny antony? Fa satria tsy nahalala, misy zavatra tsy fantany, tsy mahalala izy. Tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy. Tsy mahalala izy hoe Jesosy ilay marina nefa maty nisolo azy teo amin'ny hazo fijaliana, ka raha mino amin'io Jesosy io izy dia hamarinina maimaim-poana amin'ny finoana. Tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy dia inona no nataony? Mitady hanamarina ny tenany. Zany ny religieux. Manamarina ny tenany hoe zay efa nanao an'izao, zay efa nanao an'izao, zao avy ny asan'Andriamanitra nataonay, tsy nitsanga n'io fiangonana io raha tsy zay, tamin'ny ezaka anina dia nitaranakainy nanao betsaka indrindra. Ary zay rehefa nandeha nanao tafika masina taiza-traiza. Dia zay zany ny tokony marina indrindra.
tsy nahalala ny fahamarinana ny vamin'Andriamanitra izy ka nitady anamarina ny tenany a dia tsy nanaiky ny fahamarinana vamin'Andriamanitra. Ataonay inona zany? Ataonay inona zany malala an' Jesosy zany? Ataonay inona zany malala an'Andriamanitra zany? Nareo miaino ho ainy fotsiny reo a, le nareo fahalalana ny be deaibe fa tsisy obéissance. Zay ny tena mankatoa. Zay. Dia ozy izy farany hoe Kristine ny farany lalàny amin'ny teny grika le hoe farany de telos. Io ny tanjony lalàna dia ny atonga anao hitodika any amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa hitanao fa tsy tanteraka ao ny lalàna dia ndany ianao mankany amin'ny Kristy. Dia amarininy ianao rehefa mino azy. Fa tsy manaiky an'izany ny olona religieux, fa ho an'ny olona religieux dia tsotrany azy hoe satria zany anao an'izao dia tokony ataon'Andriamanitra an'izao aza. Zany tena milay. Zay ny ety haitsika tsara ty fa betsaka ny manao an'ity. Matitoko fa 7:20 ka hatramin'ny 7:20 hoe tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra, izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro ny laza amiko amin'izany androany hoe tompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Wow! Asany zany. Fa navitan'izany ve ianao? Tsy efa namoaka demony tamin'ny anaranao va izahay? Ty kosa aloha mety efa navita ianao fa tsy hidirako e. Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Zany ny atao hoe religieux. Fa satria izy tsy nanaiky ny fahamarinana vamin'Andriamanitra dia ahoana ozy izy ny tompo taminy? Ambarako amin'ny marimarina hoe tsy fantatra akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao. Nareo nitady anamarina ny tenanareo, nareo manamary teninareo fa nareo tsy no amarinina, nareo mbola mpanao meloko ianareo. Zany ny olona religieux. Satria tsy mahalala an'Andriamanitra dia mitady anamarina ny tenany, miezaka anamarina ny tenany. Tenin'Andriamanitra dia ahoana ny lazainy? Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny alalan'ny finoana. Tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andao izy mampireare ny tsy fahalalana an'Andriamanitra no mampireare tompoko fa tsy fahalalana mampieboebo. Ny olona tsy malala ny mieboebo fa malala dia tsy te hianatra. Fa ny olona tsy mahalala dia mireare satria every fa amin'ny asa ataony no amonjena sy anamarina anazy. Zay. Mitady anamarina ny tenany izy. Satria niezaka be nakatoa, zay efa nanao an'izao, efa niezaka nanao an'izao, zay efa niezaka nanao an'izao zay, dia mitady anamarina ny tenany izy. Dia zay ny atao hoe fireareana. Zesty izy hoe izy, zay efa nanao an'izaoko, zay efa navita an'izao. Fa tsy fantany hoe nisy anankiray navita zavatra ngeza be lavitra ary zay ihany ny ankasitran'Andriamanitra, dia Jesosy maty, nisolo anao, nisolo aho teo amin'ny hazo fijaliana. Zay ihany ny asa ankasitran'Andriamanitra. Fa tsisy akoatr'izay. Ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra anankiray ngeza indrindra zany ankoatran'le efa nitanisaintsika teo dia fireareana. Fa ny vokany anankiray faharoa mifanohatra amin'izay dia nino? Fanamelohan-tena. Ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra dia olona manamelo tena, indrindra rehefa tsy mahazo valim-bavaka. Iny monko le tanjony iny. Manamelo tena. Dia izay koa vokatra ny tsy fahalalana an'Andriamanitra anankiray. Fantatsika fa ny fahotana aloha tena miteraka fahamelohana, culpabilité. Ary misy sazy foana satria ny Andriamanitrantsika Andriamanitra marina, Andriamanitra fahamalina dia mamaly. Dia ozy ny Romanina 1:2-3 efa hitantsika teo hoe mendrika ho faty ny olona manao asa toy ireny. Hitratra teo daholo zany na hoe mpanendrikendrika, kirina, tsy azo itokisana, mendrika ho faty ny olona manao tahaka ireny. Didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra zany ary fantatra izy ireo tsara. Nefa izy ireo dia mbola manao ihany ary izay manao koa ankasitrahany. Gravy a! Fa tena resaka fitsarana mihitsy ny apetraka Andriamanitra eto hoe maty, fahafatesana ny vokatra izany. Zao zany le zotran'le izy. Rehefa manoty ianao dia misy foana ny fahamelohana.
dia melohana am'izay ianao zay moa zany nanaovako azay nyteny frantsay satria nyteny frantsay no manavaka ny culpabilité sy ny condamnation. Culpabilité ao anao fa ny condamnation vavin'Andriamanitra dia miatra ny sazy, fahafatesana ny sazy miatra anao. Misy zavatra maromaro mahatonga ny olona anamelo tena ao anaty boky miresaka azy ohatra hoe resaka kolotsaina. Rehefa zatra melohana ianao tamin'ny mbola kely dia mora manamelo tena ianao. Fa ny anankiray tena ho jerentsika eto dia ny conscience, feon'ny fieritreretana. Dia ny faharoa manameloka atsika koa dia ny lalàna koa tena manameloka atsika. Zay ny asany. Lalàna tsy manamarina. Tsy hoe rehefa natateraka lalàna ianao dia lasa marina, satria misy tsy tateraka ao foana io. Vao diso amin'ray loha ianao diso amin'izy rehetra. Ary fahatelo devoly. Ireo zany tena mahatonga antsika namelo tena. Efa ianao le tena tsy izy mihitsy efa firy taona nanarana ny tompo mbola manao an'izao ihany. Dia efa tary fa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao zay fa niezaka. Raha vao miezaka ianao dia tsy maintsy izay no mahazo anao hoe mbola averiko ihany ty fahotany ty nefa za efa firy taona nanarana ny tompo ka satria tsy mahalala azy ka. Zay dia ireo manameloka anao daholo io. Feo fieritreretanao manameloka anao, ny lalàna manameloka anao ary devoly koa faly mihitsy manameloka anao. Ny feo fieritreretana dia milaza an'izao Romanina 2:4-12 sy 15 hoe fa naoviana ireo jetilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny naim-pony. Na dia tsy manana ny lalàna azy ireo dia manana ny lalàna ny tenany ihany, fa ireo dia maneho ny asan'ny lalàna voasoratra ao am-pony, sady ny fieritreretan'ny raha teo ny vavolombelona ary fisainany dia mifampepangana amin'ny fanafaka ihany koa. Zay misy olona zany tsy mahalala lalàna kory satria tsy nampianarina baiboly fa izy manana feon'ny fieritreretana. Dia io fieritreretana io no miapangana azy na io manafaka anazy hoe mety zany atao lazany faly tsy mety zany. Feo fieritreretana manao an'izany. Ny olana feo fieritreretana nefa azo ampanginina io. Fa rehefa zatra ianao hoe mangalatra dia tsy dia mangina io dia afaka mangalatra foana amin'izay ianao. Zay ny olana feo fieritreretana. Fa ho antsika izy zany raha mba kristianina dia mbola miasa ihany izy io indraindray. Fa azo tsenona. Faharoa ny lalàna iverintsika fa rehefa miezaka manatateraka lalàntsika dia lasa maro ny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona religieux mpanao an'izany. Fa inona ny asan'ny lalàna midika inona ny lalàna Romanina 2:7-12 hoe fatatsika koa fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana lalàna. Te zany le tsy manana feo fieritreretana miasa. Fa izay manana ny lalàna indray dia iny lazain'ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra zao tontolo zao. Tanareo ny antony lalàna zany dia atonga an'izao tontolo zao hoe tsisy excuse eo anatrehan'Andriamanitra fa dia meloka daholo satria tsisy mahatateraka lalàna na ray na mahatateraka betsaka isanjato ary ianao dia le kely isanjato na le ray isanjato tsy tateraka hoe ino mameloka anao amin'izy rehetra. Satria tsy misy nofo hamarinina eo anatrehany amin'ny asan'ny lalàna. Zay tsisy. Raha vao anatrehan'Andriamanitra miezaka manatateraka lalàna ianao dia tsy marina mihitsy ianao. Fa ny fahalalana ny amin'io ta ihany no azo avy amin'ny lalàna. Atao inona lalàna zany? Tsy manamarina antsika ny lalàna fa mampafantatra antsika hoe nanotytsika, mpanotytsika. Zay ny asan'ny lalàna. Manameloka anao, mampiseho hoe hiara amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao. Zay ny asan'ny lalàna tompoko. Dia zay ny problème isaky ny hamaky baiboly ianao dia mijery foana ianao inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao fa tsy mety tateraka ao mihitsy ilay tokony atao. Dia manameloka anao io lalàna io hoe tsy izy ianao, tsy avotra ianao. Fahatelo ny devoly. Zakaria 3:1 ary naseho hafa indro Josoa ampitsonona be dia nitsangana teo anatrehan'ny anjelin'ny tompo ary Satana nitsangana teo ankavanany epanga azy. Raha vakiana amin'ny teny Hebreo io teny io dia ohatr'izao hoe i Satana dia nitsangana teo ankavanany mba hisatana azy. Dikan'ilay Satana mihitsy dia mpiapanga.
ary io tena mainky io miazakazakaina andritrehan'andriamanitra vo manao tsy mety kely ianao dia makeo an'andriamanitra io mipanganao zany omba kristianina le faly nefa jereo ty ataony dia ianao mieritreritra hoe tsisy nahita fa ny devolo mahita anao dia mipanganao zany omba kristianina le faly nefa jereo ty ataony isy akona ty amin'ny sainao zany zavatra zany ary dia makarary zany rehefa tsy mahalala an'andriamanitra ianao dia manamelo tena fa soa ihany Koritianina 2:7-10 misy ny fanamelohan-tena dia misy ny fanamelohan-tena ozy izy ny alahelo araka an'andriamanitra dia mahatonga fibebahanao famonjena tsy hanenena fa mahatonga fahafatesana kosa ny alahelo zao tontolo zao zay rehefa nanota ianao kristianina nanota ianao ary kristianina manota foana tompo fa tsisy izany kristianina tsy manota mihitsy zany fa rehefa manota ianao dia mitoroka ianao any amin'ny n'andriamanitra ny devolo hoe jereo hoe ty atao faly misy fiatraikany aty io malahelo ianao rehefa manota fa misy karazany roa raha va amin'andriamanitra io dia mahatonga fibebahana dia miteraka famonjena ho anao zay ny fanamelohan-tena tsara fa mahatonga fahafatesana kosa ny alahelo zao tontolo zao ohatra ny nitovingely izy Jodasy Petera tovy zavatra nataony Jodasy Petera samy namadika an' Jesosy sa tsy zany fa ny mahasamy hafa ny Jodasy Petera dia zao Jodasy niaran'le mauvaise culpabilité dia naninona nananto tena mahatonga fahafatesana ny alahelo zao tontolo zao fa i Petera tratra ny bonne culpabilité dia niverina nitomany izy dia niverina tamin'i Jesosy dia niterina nytaniny ty avy a ianao intelo fantatra ao fa ty ianao ohatr'izay ny mitondra anao amin'izay dia asa ny fanahy masina asa ny fanahy masina mampiaiky anao ny fahotanao jaona toko 1:7-8 hoe rehefa toky izy dia apaiky zao tontolo zao fahotana sy ny fahamarinana ary fitsarana fahotana satria tsy mino ahy izy zay ny asa ny fanahy masina dia rehefa ny atao zany dia miaiky ny fahotanao dia jereo aneny atsaranyity raha hoy isika tsy manana ota tsika dia mamita tena ary marina tsy ao anatytsika mamita tena ianao raha milaza ianao fa tsy manana ota za efa kristianina be dia fa tsy manana ota tsony ahy mamita tena ianao ary tsy ao anatinao marina fozy izy hoe raha miaiky ny fahotantsika sika izy zay matoky sy marina dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra halleloia zay ny andrasan'andriamanitra aminao fotsiny dia miaiky ianao hoe nanota tsy mitady excuse dikany miaiky dia miteny hoe tena ratsy tokoa io nataoko io andriamanitra fa tsy hoe ny embouteillage natonga an'io excuse zany tsy za zany diso andriamanitra fa ny embouteillage fa ny miaiky dia hoe tara rehefa tara dia tara ratsy ty ataoko ty dia ratsy zay mahatoky somariny izy mamela ny fahotantsika eny anankiray hoe mamela dia zao hoe ohatrany tsy nanao mihitsy ianao ary ny manadio dia manomboka manafaka anao amin'ny fahazarany ratsy iny andriamanitra ny andrasany aminao dia miaiky fotsiny ozy raha hoy isika tsy nanotsika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatsika mampandainga an'andriamanitra tsika efa nanota zao mbola mahita excuse ihany tsy ao anatsika ny teniny toko faharoa anak' zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotanareo tsy hoe miaiky fotsiny dia vita atao hoe miaiky mantsy amin'ny teny grika hoe homologeo miteny mitovy amin'andriamanitra rehefa hitanao hoe ratsy io tsy manao an'itsony ianao eny atao hoe miaiky anak' zany zavatra zany soratako aminareo mba tsy anotanareo fa raha misy manota dia manana solovava ao amin'ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina rehefa manota ianao dia Jesosy misolovavanao efa nao amarinika io zany efa maty nitondra ny saziny io rehetra marina io wow zay
izy no avitra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny atsika ihany fa noho ny azy zao tontolo zao koa rehefa jereo tsara ny rehefa tratra ny culpabilité anao tia vakina la bebe fa resaka culpabilité ny resaka ty romanina toko fahavalo aniny faraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny amin'ny telopolo ozy izy hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra momba atsika izy no atohitra atsika iza na ny devolina n iza tsisy matohatra anao satria Andriamanitra efa miaraka aminao izay tsy miaro ny zanany lafa nanolotra azy amonjy atsika rehetra tsy homeny atsika miaraka amin'ny maimaimpona koa va ny zavatra rehetra vao mahita an'io ny prospérité de faly hoe mahazo ny zavatra rehetra ontsika fa maivana kely za vola mankarena sy tomobile sy 4x4 zany zany hoe potika zany afaka folo taona raha ela indrindra fa ny zavatra rehetra ilainao dia ny fihavanana amin'Andriamanitra ianao vao vela heloka eo anatrehan'Andriamanitra zany ny lafo vidy indrindra satria tsy maintsy ny zanany no natolony hamonjy atsika rehetra zay izy vao afaka manome atsika ny zava-dehibe indrindra ao fiainantsika dia ny famelan-keloka fa tsy azon'ny olona mihitsy zany ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra dia tsy mahalala hoe ny famelan-keloka ny ilay indrindra satria sambatra ny olona zay vao velan'elona sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehova elo fa ny anazy sambatra ny olona zay manana 4x4 zafady amin'izay manana 4x4 fa tsy zany no mahasambatra zany no mahasambatra iza no mpanga ny olombo fidin'Andriamanitra satria izy mety manota dia le mpepanga zany le devolo mepanga anazy iza no mpanga ny olombo fidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina azy tanareo fa io fa voaresantsika hatramin'ny maraina Andriamanitra no manamarina iza no manameloka satria ianao nanota dia iza ny anameloka anao tsisy Kristy nefa maty eny mihoatra noho izany nitsangana tamin'ny maty mba mitoetraka vanan'Andriamanitra ary mifona ho atsika sady efa nitondra ny sazy tokony ho atsika izy no mbola mifona ho atsika kavanan'Andriamanitra satria izy solo vavatsika izy ary ny asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy rehefa ory ve anao dia tsisy Kristy tsony ao rehefa mantra ve anao tsisy Kristy tsony ao rehefa misy manenjika ve dia tsy Kristy tsony ao rehefa tsy manan-kohanina ve anao dia tsy misy Kristy tsony ao rehefa tsy manana-kanjo ve anao dia tsisy Kristy tsony ao tsy tianao tsony Kristy rehefa voan'ny accident ve anao dia tsy tianao tsony Kristy rehefa tratra ny sabatra ve anao dia tsy tianao tsony Kristy izy tsisy faraka voasoratra hoe nohony aminao Andriamanitra no namononanay mandrakariva toy ny ondro vononany ny heverana anay kanefa amin'izany rehetra izany dia mihoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika eny matoka fa na fahafatesana ninona atao na maty na velona dia tian'Andriamanitra foana na fahafatesana na fiainana ninona ataon'ny fahafatesana tsy mahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ninona ataon'ny fiainana tsy mahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ninona ataon'ny anjely tsy mahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny mifanohatra amin'ny anjely dia inona fanohatra amin'ny fahafatesana fiainana fanohatra amin'ny anjely dia inona fahefana ninona ataon'ny devoly tsisy mahasaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra fa tiany foana any miaro antsika amin'ny culpabilité ninona zavatra mitranga androany tian'Andriamanitra foana ninona zavatra tahorako rapitso tian'Andriamanitra foana na hery na ny ambony na ny ambany ninona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika alleloia zany atao hoe mahalala an'Andriamanitra tsy azony devoly atao ninina tsy azony izanizy atao ninina ampangaina sy atao inona